ampany zay namana Pierre ampany tamin'izay zavatra niseho teo ampanendrena teo ampananganana n'izany gouvernement zany teo ampanaovana passation fa anisan'izay nampavesatra n'ity herinandro ity namana Pierre ifarana amin'ity andro resantsika ity dia ny mikasika foana ndio ataontsika mihitsy hoe foana ary hoe indray ihany koa mikasika foana mikasika indray ny risoriso zay mandevona ary manimba ny politika malagasy hatramin'izay nitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny gazety zay nivoaka tamin'ny andron'ny 20 avril alarobia dia saika fahagagana namana Pierre ary napiakatra ny fahatezerany mpamaky rehetra iteny atsipatsifany rehetrarehetra teny nahatonga saina amin'ny mpanao politika ary nahavaka vava atsika mpanao gazety namana Pierre warahatsika ny vitsivitsy tamin'izy ireo warahatsika hitatsika eo amin'ny fahita lavitra eo namana Pierre satria dia tena ataontsika hoe vola amina miliara maromaro no tsy hita popoka raisitsika zay avokany la gazette de la Grande Île tamin'io andro namana Pierre zay milaza tsotra fa dia 175 milliards de transferts non réglementaires à nos ambassades. Wazavainy ao anatin'izay article zay fa dia mahatratratra amina 10 millions d'euros ny vola ampandalovina ambasady de rehefa aveo tsy ampiasaina ao amin'ilay ambasady fa misy lalakafa aleny. Zay no navoaka ny la gazette de la Grande Île tamin'io andro io namana Pierre fa ijery gazety hafa ihany tsika indrindrindrindry zay avokany Midi Madagascar eto aloha Midi Madagascar zay milaza namana Pierre ary zava-doza indrindra ary hotsindritsika amin'ity ariva ity satria raha nilaza ny amin'ny fanambarany teo ny Amerikanina milaza fa tsisy fampandrosoana tsy afaka higoka fampandrosoana ny vahoaka sy ny firenena malagasy raha ohatra ka tsisy demokrasia marina mikasika ny demokrasia zay fa mbola tsy hisy fampandrosoana lavitra noho ny tsy fisian'ny demokrasia ny fisian'ny risoriso sy ny trafika en tout genre namana Pierre Midi Madagascar dia hitatsika amin'ny sary fa nilaza fa nisy ministra mipaye 1,5 milliard mba hahatonga azy ao anatin'ny gouvernement amitsika zava-doza zay namana Pierre zava-doza no miseho eto amin'ny firenena namana Maurice Vonana zava-doza tanteraka satria voalazan'ny lalam-panorenana namana Maurice Vonana hoe ny président république no manendry ny ministre amin'ny gouvernement araka ny tolo-kevitry ny prime ministre ny tompona niraikitra amin'ny fanendrenany olona anaty gouvernement zany namana Maurice Vonana dia olona anankiroa ny président république sy ny prime ministre irery izy rolana izy mirahalareo no manendry azy. Ny gazety Midi raha namoaka n'ilay vaovao dia nilaza fa nanao fanadihadiana lalina na investigation ary dia nanizingizina dikan'izany manana proof ny gazety Midi nanizingizina fa farafaratsy nisy ministra anankiray fatany tsara mihitsy fa nandoa vola 1,5 milliard de francs malgache mba hanendrena azy ho ministra. Dikan'izany namana Maurice Vonana raha tsy idirantsika hoe ny zavajavatra hafa hoe ny fidiran'ny vadiny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ministra sy ny firongony ny fidiran'ireo manodidina ny filohan'ny repoblika ireo fa raha izay lalam-panorenana sy ny lalàn'izay fotsiny jerentsika dia hoe io vola 1,5 milliard io zany dia na nomenan'ny président ny repoblika sy ny prime ministre zay manendry ny ministra na nray amin'ireo farafaratsiny na zany ny président ny république nandray 1,5 milliard anendrenany olona io ministra na ny prime ministre nandray an'io vola 1,5 milliard io anendrenany zany ministra izany na izy rolany niara-nandray azy dia mifampisasaka amin'izany mazava be zay zavatra eny namana Maurice Vonana inona ny zava-dozany lazainy zany zavatra zany namana Maurice Vonana tsotra any faratampony fanjakana izy ro la faratampony eto amin'ny firenena dia nanao risoriso any amin'ny olona faratampony indrindra tokony hiady amin'ny risoriso
tokony arak'le fitenenana teo hoe gouvernement de combat iady amin'inona gouvernement de combat zany dia iady amin'ny fantrana ny tokony ho andraikiny ary iady amin'ireo zavatra rehetrarehetra manelingelona ka tsy hatongavana amin'ny fandrosoana zay zavatra rehetra mety hiteraka fantrana dia tokony hoe diny io gouvernement io inavy ny mety misakana tsy hatongavana any amin'izany fandrosoana zany inavy ny zavatra mety mitondra any amin'ny fantrana isan'ireny ny risoriso isan'ireny ny fanodikodonana volam-panjakana isan'ireny ny tsy faiza amin'ny tantana isan'ireny ny magoy isan-karazany rehetrarehetra reny zany ny tokony hoe diny gouvernement io raha tena gouvernement de combat akory ny agagana na manamora sy avonana fa any amin'ny faratampony any amin'ilay gouvernement nefa no nitrangan'ilay risoriso ka mandoa 1 milliard 500 raha teo tendrena ministra ny mahagaga dia zao tsy nandrenesam-peo hatramin'izao ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre tsisy fanazavana tsisy filazana na fanamarinana na filazana hoe tsy marina zany na sy ny sisa dikan'izany fahanginana zany na manamora sy avonana dia tsotra vao mainka marina zany ny zavatra nylazain'ny midi satria raha tsy marina ny zavatra nylazain'ny midi tsy vitan'izay hoe tokony ho nyteny ny président ny république na ny prime ministre fa tokony ho nitory ny gazety midi hoe milaza zavatra lainga tokony ho nitory ny gazety midi hoe manala baraka ny filohan'ny république sy ny prime ministre tokony zay no nataon'ny filohan'ny république sy ny prime ministre manoloana n'io zavatra navoaka ny gazety midi io fa rehefa tsy nitory zany ny filohan'ny république sy ny prime ministre rehefa tsy nitory ny gazety midi marina zany ny zavatra navoakan'ny gazety midi ka le zava-doza dia izao raha marina zany ny zavatra navoakan'ny midi dia any amin'ny faratamponyity firenentsika ity olona mpanao risoriso olona tompon-daka amin'ny corruption zany dikan'izany dia tsotra potika tanteraka zany Madagasikara izao tafiditra amin'ny lalina sy ny antsana mangitsokitsika satria ny olona tokony hiady amin'ilay corruption no manao corruption le milaza fa hanao combat gouvernement de combat tokony hanao combat na ady amin'ny risoriso no manao corruption na manao risoriso amin'izao fotoana zao ary dia tsy mahagaga na manao morisy avonana nareo le gazety nre sahantsika teo nivoaka teo ny gazety rehetrarehetra asana firenena izy eto ambonin'ny tany na manao morisy avonana misy hoe ao anatin'ny andro ray dia unanime mitovy hevitra ny gazety rehetrarehetra fa na ny ray dia hoe 175 milliards risoriso atsy na ny ray dia hoe 10 millions d'euros risoriso any amin'ny ambassady na ny ray dia risoriso atseroa avoaka ny gazety isan-karazany io hoe nandovolona le ministra ao anatin'ny andro anankiray fa mbola akoatran'izany ny société civile vakivava fa tsisy ataony ny mpitondra fanjakana afa-tsy ny mikarakara ny aferany dia tsy mahagaga ny amerikanina raha manao antso nataon'ny amerikanina hoe ry mpitondra malagasy tsy mety io ataonareo io zay dia tsy manampy afa-tsy ny olona mpitondra zay miady mba tsy siny ny risoriso inona moa ny tian'ny amerikanina tenenina amin'ileo redevabilité gouvernementale dikan'izany dia tsotra ny gouvernementa dia redevable zany hoe mandotrosa amin'ny vahoaka inony zany trosan'ny gouvernementa zany amin'ny vahoaka dia tsotra manao ny ezaka rehetra mba hampiadana ny vahoaka mba hampandroso ny vahoaka ary zay le nytenen'ny amerikanina teo hoe tokony higioka ny vokatsoa ara-toekarena sy ara-tsosialiny zany demokrasia zany ny vahoaka malagasy ny zava-doza nefa dia tsotra le mpitondra mihitsy kay no mampiditra ny vahoaka ao anaty fantrana zao amin'ny alalan'ny bizina amin'ny alalan'ny aferany amin'ny alalan'ny risoriso namana morisy amin'ny alalan'ny bizina amin'ny alalan'ny aferany amin'ny alalan'ny risoriso namana Pierre fa eo ihany koa ilay fanitsakitsahana ny demokrasia eo ihany koa ilay fisakanana ny olona tsy aneo hevitra eo ihany koa ilay fanitsakitsahana ny zon'olombelona no resahantsika namana Pierre mikasika ny resaka Jean Pierre resahantsika ny resaka Bekasy zany rehetrarehetra zany no miseho zany rehetrarehetra zany no mitranga dia satria tsy miady
ho amin'ny fampandrisenany zany gouvernement mijo zany ny régime ery Rampianina. Eo no titsika asinadevitra namana Pierre satria raha nilaza Andriamatoa Mahafaly ka fa gouvernement de combat ny gouvernement tajorony. Na raha tsika teo daholo ny zava-misy eto amin'ny firenena, na raha tsika fa ny société civile de sahirana miapangana zany gouvernement zany tsy mahay mitantana sy ny sisa. Na raha tsika fa ny gazety de mamoaka corruption, tsy corruption na police iny amoron-dalana, tsy corruption na magistrat amin'ny famoahana olomeloko anankiray, tsy corruption na any amponja amin'ny amoahana gadra anankiray, tsy corruption any amin'ny mairie mba azahoana kopy angakaingana, tsy corruption any amin'ny resaka enregistrement amin'ny fakana numéro na fandoavana tsy fandoavana etra sy ny sisa. Tsy izany lay corruption, fa la corruption de corruption au sommet de l'État. Tena anisany zay endieny société ny fisiny reny hoe misy tsy concours de misy mandovola de afaka, ary ndrendray averina mihitsy lay concours. Fantatsika zany, misy an'izany matetika, ka raha fantatra zany fa nisy risoriso tamin'ny fahazahoana ministra, toerana ministra anankiray, tsy mamaly ny fitondram-panjakana, nahoana ny mbola mijoro izany gouvernement izany, ary ny fantaniana mipetraka dia ny hoe iady amin'inona zany namana Pierre lay gouvernement, satria ny risoriso sy ny zavatra maro samihafa ry zareo no manao azy. Ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy fahaiza mitondra, ry zareo no manao azy. Ny tsy fisian'ny fahalalahana, ny tsy fanajana ny demokrasia, ny tsy fisian'ny état de droit dia ry zareo no manao azy. Ka iza zany no iadiny ilay fanjakana, iza zany no iadiny lay gouvernement. Ny mpanao gazety zay miezaka mamoaka ny marina, miezaka hitady ny marina, ny société civile miezaka manetana ny gouvernement mba ahitantana, ahitondra ny firenena any ivelany izay tsy mitsahatra mibedy an'ilay fitondram-panjakana. Iza no ediny lay gouvernement namana Pierre